fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efa ny alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny teany ity Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar. Mirabatsika andary tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao fandarana izitsika manomboka ny herinandro izao. Miraba ny talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar Frank Ramarson ihany koa. Miraba nisy izy ary miraba koa amin'ireo rompiantsika sy manjo ity Alliance 92 ity. Ny anisan'ny vaovao misongadina amin'izao fiandohan'ny herinandro izao Frank Ramarson, eo aloha zany fahatongavan'ireo manampahaizana eo anivon'ny SADC mahasahana ny resaka lalàna fa ihany koa nahatongavan'ny Franceman ministra lefitra afrikanina tatsimo raha pitso ny fanontaniana avy hatrany Frank Ramarson dia aiza ho aiza le fiandrianam-pirenena sy le ampom-pirenena sy le fitiavan-tanindrazana. Zany malotsika fanontaniana apetraka atsimo zany satria tsika efa anatin'ny atao hoe résolution na crise zay nomenan'ny SADC ny totsika fitantanana azy ary zay mantsy ny mahavarina moa zay fanontaniana zay aiza ny fiandrianam-pirenena ampom-pirenena miaraka mission les missions anankiroa zany de expert juridique zay iresaka momban'le lalàna momba famotsora-keloko. Le mission n'andriamanitra Franceman zay misy mipandaiky amin'le voalohany ihany dia ataontsika hoe iraka izy any andamina miampy ny zavatra mampikatso an'le tondrozotra. Io zany tsika ny hoe tokony fahatarina marina hoe ina ny olana mitrango. Ny olana mitrango zany amin'ny voalohany aloha dia hoe tsy vitasika malagasy no mandamina ny anatiny le ataontsika lalàna momba ny famotsora-keloko fa nitavozavozo na natao fotsiny baolina ping-pong le lalàna rehefa nlazaintsika hoe tany fekatsimy alohan'ny faran'ny volana février livanazy dia modimanao ataontsika hoe session parlementaire tsy apitra notre du jour ka satria fananiny zany satria fantatra fa betsaka no tsy mety hoe andany an'io lalàna momba ny famotsora-keloko zay eo anatin'ny tondrozotra hoe tsy maintsy lany io zay no vao afaka manao fifidianana zay zany zava-misy aloha vao voalohany. Zavatra faharoa dia ny hoe commission politique ny SADC no avy eo zany andriamanitra Franceman mitondra azy ny manina no misy zany ataontsika hoe fikatsoana le izy efidy zao fa le fikatsoana aloha voalohany rehefa ohatra nandinika anio zao raha voateny andriamanitra Belgique tany amin'ny faraparany volana octobre mandrakitiny androany dia feno ireo zavatra mifanipaka tao anatin'ny gouvernemanta hoe mandeha ve le gouvernemanta satria tao samy mandeha samy mandeha samy tady daholo zany na ny filohan'ny tetezamity na ny premier ministre na ny ministre anaty gouvernemanta zay pombany azy pombany aroa tsy mety bakio anatin'le système zany dia angamba zay aloha zany manlamina voalohany inona marina amin'izay ary no atao hoe mba azona ampirindra amin'izay ny ataontsika hoe mitondrotra satria efa mandehandeha ihany kely izy hoe efa mitsarana zao ny CT mitsarana CST mitsarana androany zao no fianana membre CENI dia hita ihany zany fa misy zany mba hoe mandehandeha kely ihany le tondrozotra fa tsy mandeha amin'ny gelone ihany koa nefa na hoe mandehandeha kely ihany azy fa eo zany itsika ny tokony atsapa fa raha volamina SADC satria zay naleny io nge satria anatin'ny article izy tao 45/46 hoe dia ny SADC no mandamina ny raharaha misy ataontsika hoe tsy fahankazona ao anatin'ity feuille de route ity ary zay ihany koa ny décision numéro 15 ny HCC zay milaza hoe tout conflit d'interprétation dia ny SADC manao azy io aloha zany milaza hoe le fiandrianam-pirenena zany dia hoe tsy sondro satria ny HCC nakan'izay nanino namoto an'izay dia hoe satria io tsy afaka anao référence amin'ny constitution sy le constitution maro zany tsy ekeniny any ivelany dia voatery zany ianao satria no tsy lalàna izy ny sasany io donc tsy maintsy zany alamina anatina texte ny décret d'application nanao ny fahefan'izy mirahalahy na alamina hoe ataon'ny SADC ohatran'ny article 45 moka article misy an'iny momban'ny fidiran'ny maro karvalona atao ohatran'io miama le hoe dia hoe misy annexe andray zany milaza zao no anonareo mirahalahy na ny fahefanareo mirahalahy na ataontsika hoe décret d'application atao
anao ahoana no mety fandraisan'ireo mpanao politika n'izay rehetrarehetra zay zany Franck Ramanson tsy amin'ny fandraisa mpanao politika fa mpanao politika gasy mianahazo mpanao gasy ny tena tsy mihitsy anatin'ny ty raha ty firy volana ary zao navelany Sadiky tsy nasiany bureau de liaison toto nasiana ino tsy nanao ino nandeha malagasy ary no fa mosony anao zavatry efa antenena ngitsika hoe alohan'ny 29 janvier manino Union africaine tsika tokony amin'ny zavatra mafonja tsy nakantsika satria tsy voalohany aloha raha mavao nisy an'ilay fifidiana ny filohan'ny commission Union africaine zay niady to Andriamatoa Jean Ping sy le ministre africaine tatsimo taloha momba ny affaires étrangères ary sika tena hoe mal placé tena tamin'iny satria Andriamatoa Jean Ping tamin'ny Union africaine dia manondro mihitsy any Sadek hoe nareo nampitarafika n'ity crise ty nefa tsika indray ao anatiny zay tsy mitany firenena tamin'ny teny frantsay ao anatin'izay nefa tsika ao anatin'ny Sadek tsy afaka koa zany tsika anoana an'le ministre mivatana ministre ny afrikana tatsimo hitanao tsara ao anatin'ny géopolitique donc eo zany de hoe mbola volana satria ambony zany tsy mbola hoe sous-sanction fa adalany le Ramatoa le taleo amin'ny firaisam-pirenena zay efa nitenina zay makany ianao ary nahazo totsika teny mahery mihitsy ary avy Union africaine hoe enongy tsy filo tena Madagasikara fa tsy misy arambahiny aminay de misy arambahiny any sy ny filohan'ny république ihany nataotsika représenté fanjakana ianao tsy président fanjakana tsy nitsina ianao zany nefa mbola nitonatona ihany nakabazy renao tsara matatara hoe tsy nahazo baja de hoe ndrozy azy de hoe nahitany olona zao nahitany zao hitanao tsara fa atao mikasety propre ay faut les communiquer de farany de tokony le olona représentant Union européenne anakaty araka amin'ny ministre français voaterina annulena le voyage da mitsara zany zay hoe mifahaizatsika ataotsika hoe fahaizamanao tsika amin'ny diplomatie mazava hoazy raha ohatra tezitra Andriamatoa ministre arambeny am'izany hoe tsy mety kosa ny zavatra ataon'le présidence am'izany satria efa nitenenina mialoha de mbola mandeha foloka hafa ihany tiako lazaina am'izany le otranatonotro zay le tsy fahaizanao zay mahatonga ny étranger tonga aloha novana azy fa io zany na diplomatie raha tsy hainareo ino lafin'ny présidence am'izay ka io no tokony hoe adalany mpanao politika gasy mato tsakitsahany otronyolona mitapindrominy ny fianjanam-pirenena amin'le hoe io zany no lalàna amnistie azadino nge fa io zany mahitana koa ny misy zavatra tsy mandeha loatra rehefa mitenitsika hoe ino zavatra tsy azo amnistie aviny de hoe namon'olona crime de sang génocide lahadihevitra be am'izao fotoana lahadihevitra satria nalainy iny atany amin'ny texte avy tribunal pénal international avy zany miaritra veny amin'ny lalàna mety mandeha amin'ny lalàna gasy fe tena nisy génocide vetra nisy génocide hoe tamin'ny 7 févriary ohatra génocide hoe nikarazana zay satria politique any natao tamin'iny misy hoe famonoatra ny tany Rwanda misy hoe famonoatra ny tany Guinée misy nihavatra tamin'ny 7 février zany amin'ny rehetra zany de hoe misy andaniny reny naporisika zany hoe resaka politique hoe ndana makalapa de nanakarinzany de hoe rehefa hamonjy an'ity nareo de hitifitra zay fa zao de nifarany de nisy faty olona ohatran'izany koa tamin'ny 18 itsy zany crime de sang génocide zany hoe sitrapon'olona nankany afolo ohatrany sitrapon'olona nankany Ambodisoro zany zany fomba filaza am'izay fa de hoe kany tsy nisy moa notre cour de justice tamin'ny andro ravaloma nakany tsy misy koa zao ny resaka ampanimo de misy lalàna kosa milaza fa CCE no mitsara concours criminel ordinaire fa génocide aveo zany satria tena mandeha amin'olo ve le didim-pitsarana satria ao mbola zavatra mbola adihevitra zay ary zay ama nisany aitsiny ny Sadek hoe sao de ampitovena amin'ny Afrika le génocide fa tsy génocide Sadek tsy nisy famonoana zany teto tsy sotrany nahazo anay tany Zimbabwe sy tany Afrika atsimo teto fa eo zany no ataoko hoe tokony hoe atsapatena isika malagasy ary zay no ataoko hoe manjary malemy le mpahalalàna gasy eo alohan'le Sadek satria tsy nahay namolavolany le lalàna mombany amnistie tsy hainareo zany de aloha zay ho avy ohatr'izay koa zany Andriamatoa Franceman tsy hainareo zany mifandamina am'izay fahefan'ny prime ministre sy ny filohan'ny tetezameta ho avy zay andaminazy ka ino no ataonao ary tsy hitako zay ataon'le mpana politique zay de hoe subira fotsiny sisa ho an-dalabe tsy mety de mitonga ny sage rapitsy ary zay no ataoko hoe tsy tokony hisara velantsitsika amin'ny zavatra ohatr'izay fa tokony lazany marina amin'ny vahoaka satria mijaly le vahoaka mila hoe fandaminana fifanarana politika mandeha ho azy aveo ny fanampiana avy any ivelany mandeha ho azy ny ataontsika hoe ireo olana ara-sosialy
zay tokony vahana am'izao fotoana zao satria be da be ary koa atsara koa ty manao vato tsy milanila amin'ny civilisme aramila ty satria manimba an'le fiarahamonina zay ia fa mety ahafoana n'le sazitsika any amin'ny OIF zany zao dingany zao sa hoe mbola miarina amin'inona amin'ny faranvolana misy ny ataontsika hoe CPF zany conseil ny supérieur momban'ny francophonie zany zay misy zany ny ataontsika hoe andinina ny barary malagasy ka tonga teto nga mandeha madoniteny ko zao nijery ahoana ny fandihany fa raha ny fahitako azy aloha de zao hoe misy zany hoe karazany hoe ny sarety mandeha alohan'ny omby hoe fandanina n'le lalam-panorina zay zany magaga ny olona hoe raha processus ohatranyity de lalam-panorina aloha mandeha farany orina an'izay ataontsika hoe feuille de route na votomance ty mo zany lasa aloha lalam-panorina de manjary io zao tsy nievaheva ino no atao satria izy ary mampiarina iny teny le fahifan'ny flotitezamita raha ny interprétation zareo de manao référence amin'ny constitution 4e république tokony tako nefa tsy zany izy tsy zay tsy le constitution 4e république tsy reconnu izy ao anatin'ny ty zavatsy ty satria lasa aloha ka zay no tokony eo amin'le tety mpanorona hoe tetika zay tokony andamena ny raharaha dia ataoko ngama fa tetsy de ao loatra le fahaisa manao mpanao politique indrindra zany zareo amin'ny présidence zay nanao an'ty zavatsy ty isaonanao frankransona teto amin'ny fandarana androany azy sotranao sinège amy olotrandreo tsika amin'ny larbi ia mandrapitafa ho amin'ny fotoanatsika manarak'izay ndray ary tompoko lahy sy tompoko vavy fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarbi ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina